Tena lehibe ho andray ambassadeur-n'ny Aosoa no tafoana amintsika rehetra ato tokantrano ato amin'izao fotoana izao tonga amin'ny fotoantsika izay androsoantsika amin'ny fampianarana larana fahafy moa zany androany larana faha 1ambinifolo ny fampianarantsika ny amin'ny teny ity fanolainy tena koa ambassadeur-n'ny Aosoa mandroso ato amintsika ny amin'ny zao an'izao ny fampianarana moa dia araka ny nambarako teo dia ny fampianarana larana faha 1ambinifolo izay arahantsika ny amin'ny zao an'izao. Ny lohateny moa dia hoe niteraka zany Andriamanitra zany dada Iava zany ary izay no jerevantsika ho foana porofona mazava zany fa rehefa niteraka izy zany dia ino io naterana io Andriamanitra sa tsy Andriamanitra valo ny omeko sady Andriamanitra io naterana io ary roa ny Andriamanitra marina raha ny fampianarana tena marina mitondra fiainana mandrakizay dia anankiroa ilay Andriamanitra roa misaraka tsara fa tsy trinité ary tsy monotéisme fa zany trinitarisme zany fampianarana avy any amin'ny démonie zany ary ny fampianarana monotéisme zany koa dia fampianarana avy any amin'ny démonie zany ka tsy andeha vanitsika ary hoe tena misy hoe niteraka avy Andriamanitra dia anao vakitsika ary ny soratra masina avy hatrany teo amin'ny bokin'ny salamo angamba nisy azy ity izy salamo faharoa somary mijerykelitsika zany hoe zay nan'Andriamanitra anankiray foana zany izay ny proof mitandrina didifolo mihitsy ny ianao fa raha ny tokony izy dia raha soratra masina hoe tsy tokony izy fa ny tena famarinana dia roa ny isan'io Andriamanitra io roa miavaka tsara ary samy ivavahana daholo ry zareo avy hatransika dia hijery an'le hoe miteraka io Andriamanitra io satria io no anaovan'ny olona commentaire be amin'izao tsika miteny zao hoe aiza koa misy Andriamanitra miteraka zany tena niteraka izy fa io dia arakaraka an'izay boky ampiasainao ny silamo zao ohatrany dia milaza fa tsy niteraka izy satria izy nanana boky hafahafa namorona boky hafahafa ho an'ny zareo fa tsy ilay boky ny Abrahama no nanany am-pelantanany iny fa boky ny zareo manokana io ilay hoe any zareo zay ka tsy idiry antsika iny dia zareo manoratra fa tsisy azan'Andriamanitra niteraka zany ka zay ilay ao anatin'ny boky noforonony zareo tany aminazy tany fa ny bokyny jiosy kosany izay ny atao hoe Sefer Torah-ny jiosy dia milaza mahitsy be mihitsiny ny bokin'ny Abrahama sy ny bokin'ny Moshe ary nisany izy mino ny Abrahama sy Moshe dia tsy metsy mino fa marina ny teny satria teny Abrahama sy Moshe tany amin'ny taona moins 2000 no nysiny zareo ka zay boky hafa ty oriana ilay elabe ity izay ny forony olombelona ka miantso io Andriamanitra Abrahama tsy marina satria raintsika zao ny bokin'ny Islamo efa ndresako teo taty amin'ny taona plus 600 nge vao nisy reny ka aiza moa zay taona plus 600 no marina no atrehan'ny moins 2000 satria misy elanelana taona 2600 ebe zao zany zany hoe tsy mety lizy zany hoe ho atao fampitahana zany famarinana zany fa ny marina dia ny bokin'ny jiosy bokin'ny Abrahama sy bokin'ny Moshe ka any amin'ny bokin'ny Sefer Torah-ny jiosy no misy an'izay teny hoe niteraka Andriamanitra zany dia vakitsika amin'ny bokin'ny salamo faharoa salamo faharoa andininy fafiry salamo faharoa andininy fafito salamo faharoa andininy fafito ao amin'ny bokin'ny jiosy ny bokin'ny jiosy mihitsy manao fanambarana mahitsy marindrano teraka anao androany loha vakitsika ny teny zany salamo faharoa andininy fafito salamo faharoa andininy fafito hamoaka ny didy aho ty zany misy didina voaka zany Iava ny laza hoe zanako ianao niteraka anao ankehitriny ay kosa mahitsy be zany teny zany ary ianao raha ohatra ny ka tokantrano ena zany teny zany dia hatrany dia faly sy mibitaka ianao hoe ay tena didy mihitsy le izy didina voaka ny Iava milaza sy miteny izy hoe zanako ianao ary niteraka anao ankehitriny
zany hoe raha izay soratra masiny tatsesany dia niteraka mihitsy ny io andriamanitra io elohain'ny israely elohain'ny abrahama elohain'ny mose tena teraka mihitsy n izy ka izy amitsika moa zany afa-tsy ny olona-mpanohitra an'io andriamanitra maro io ny teny hoe tsy misy azany andriamanitra niteraka zany fa zany zao de fahadiso-kevitra daholo hoe misy milaza fa hoe manana ny andriamanitra abrahama o andriamanitra manana ny andriamanitra mose ho andriamanitra satria mitovy amin'ny andriamanitra abrahama ihany andriamanitra ny de eto nefa ny abrahama ny laza mihitsiny fa ny andriamanitra abrahama de miteny mihitsiny hoe niteraka ozy izy izao niteraka anao androany de mahitsy be zany teny fa rehefa ntezy hoe niteraka de tsy azonao variana ntsony zay fa niteraka izy zay ary raha niteraka izy de tsy misy azonao amalina nyzany mihitsy ka raha lay zanak'andriamanitra moa de tena nilaza mihitsy io zanak'andriamanitra io fa izy de tena teny ary ilay teny de tena andriamanitra ary ilay teny nefany a de nateraka andriamanitra mihitsy satria izy ny teniny hoe ny raiko satria moa andriamanitra ny teny misy koa tamin'izany fotoana izany taminazy hoe hiteny zanako malalako izay sitrako izy noenoy ka andriamanitra mihitsy no niteraka ny dikan'izay dao aloha jerevantsika hoe Yahosoa de mpaminany Israely ihany ka tsy misy mahazo mamaly mihitsy ny teniny Yahosoa satria mpaminany izy ka mampaminany ny mpaminany a dia hojerevantsika ny teniny Yahosoa zay mpaminany aleo aloha arahana lalana satria Yahosoa io tondrona hoe zanako ianao io Yahosoa ny tenenina tamin'io raha de ataontsika malaky be le resaka zany do faketsika aloha zany fa ny mpaminany de tsy maintsy enona de verifentsika raha ohatra ka mpaminany Yahosoa de verifentsika zay faketsika aloha le hoe mpaminany israeliana tsy maintsy enona Deutéronomia 18:15 manaraka ny teniny lalàna foantsika mba hatonga atsika hijogo tsara amin'ny famarinana Deutéronomia 18:15 anangana mpaminany ankiray tahaka eo voanao eo amin'ny rahalanao hiava andriamanitra ao hoenonareo izy zay anangana mpaminany anankiray tahaka eo voanao eo amin'ny rahalanao hiava andriamanitra ao hoenonareo izy zany hoe miaino zany ny tenin'ny mpaminany israelianina satria israelianina moa ty mifampiresaka eto ty ary ny resaka de mandeha am'zareo samy israelianina tsy nidiran'ny arabo tsy nidiran'ny sinoa tsy nidiran'ny japonais tsy nidiran'ny frantsay fa zareo samy israelianina no miresaka eto ka le hoe anangana mpaminany anankiray eo voanao za de eo am'zareo samy israelianina zany resana zany mazava zany fa miala ny mpaminany rehefa tsy israelianina rehefa tsy israelianina ampiny mpaminaninao zay nampianatra anao sy narahanao teny de tsy izy io fa misandroka zay rehetra manao an'izany sary zany fa ny voalazany teniny andriamanitra abrahama dia mihitsy hoe mpaminany israelianina no enonao ary zay ihany no arahanao teny sy hoekenao teny tsy tafiditra ao zany ny sinoa mpaminany sinoa mpaminany frantsay mpaminany arabo mpaminany anglisy mpaminany amerikana mpaminany japonais tsy mahazo miditra am'izany resaka mpaminany zany izy fa israeliany io mazava tsara be io sy olatra zay mbola apitsika amin'ny andininy valo ambin'ny folo nge apitsika ny teny 18 sy ny 19 ananganako mpaminany anankiray tahaka anao avy eo amin'ny rahalany izy satria eo amin'ny rahalany sy zanak'Israely ihany tafiditra am'ty resaka ty zay no nomena le fanambarana noho zany zay niaino fanambarana avy any amin'ny zavatra hafa fo daholo diso daholo mihitsy ka hojerevantsika raha ny teny hoe lay bokyny Deutéronomia 18 zany a ventsika am'zay Deutéronomia 18 teo lay Deutéronomia 18 iny zany a de milaza fa israelianina io resany satria ny resaka de mandeny am'zareo samy israelianina Deutéronomia 18:15 io zany tsy tafiditra mihitsy ny frantsay na ny arabo na ny sinoa na ny amerikana na ny anglisy na sahala am'zany fa tena israelianina ihany no azo enona teny ventsika vakina amin'ny andininy 7 ambin'ny folo
sy ny fahasiambin'ny folo zany voninahitra dadeva sy Joshua. Ananganako mpamina anankiray tahaka anao avy eo amin'ny ralàna izy de apetraka eo am-bava ny arany teniko a de olazainy amin'izy ireo ny zavatra rehetra zay andidiko anazy. Zany hoe misy teny zany a ho apetraka dadaiava amin'zareo am'ty mpaminany ity de io teny io zany a no ampitaina amin'ny zanak'Israely de io mpaminany io no enona ary israelianina izy io ary io nitondra ny teny dadaiava. De ndreo tsika ry azakazaka avy hatrany fa io Yahoshua mihitsiny a no lazaina amin'ny hoe zanak'Andriamanitra zany a ary tena naterak'Andriamanitra izy. Ndreo rehefa tsy misy aloha mampaminany azy satria raha vao tsy mpaminany izy de tsy mety io. Ny eto zany de tena hoe ny vahoaka israelianina mihitsiny a no nametraka fa mpaminany Yahoshua io. Ary no nefa tonga tao Jerosalema izy de taitra avokoa ny tao an-tanàna ka nanao hoe iza moa izao. Ary ny vahoaka mihitsy no nilaza hoe izy no Yahoshua mpaminany avy any Nazareta any Galilea. Zany hoe tena ny vahoaka mihitsy no manao confirmation, tena miconfirme ho mason'izao tontolo zao fa tena inona tena mpaminany Yahoshua. Zany hoe tsy le fariseo mpanohitra anazy fa eny hoe fa olona efa tsy tian'Andriamanitra hatramin'ny farany reny fa tena le vahoaka lay ny olona rehetrarehetra atao Israely no niarany teny hoe ary ny vahoaka nolaza hoe izy no Yahoshua mpaminany avy any Nazareta. Ka ty fa feo vahoaka fa tsy fen'olona anankiray ka raha ny vahoaka israeliana no miteny hoe mpaminany io a de tsy ianao ny andeha hiteny hoe tsy mpaminany io ianao zay hafa firenena any, ianao zay ohatrany hoe anglisy na frantsay na arabo na sinoa, ianao ny hiteny hoe tsy mpaminany io. Ny vahoaka israelianina ny teny hoe mpaminany io a de enona ny teny io amba-paminany anazy. Zay mazava be zay. Antsika hijery teny anankiray indray aloha karoantsika kely indray a ayanay ny teny manaraka araka ny bokin'ny Lioka 24:19. Lioka 24:19 ndray vaketsika indray zay. Aiza moa misy an'izany a? Lioka 24:19. Fa hoy izy tamindreo, zavatra inona moa izany? De hoy ireo, ny amin'ny Yahoshua avy any Nazareta zay mpaminany mahery tamin'ny asany sy ny teniny teo anaty tren'Andriamanitra sy ny vahoaka. Zay io zany de hoe ny olona mihitsy zany no miresaka fa tena mpaminany mahery mihitsy zany Yahoshua zany ary tena mahery tamin'ny asa sy tamin'ny teny teo anatren'Andriamanitra mihitsiny ary teo anatrehan'ny vahoaka rehetra. Zay ny proof hoe ny vahoaka mihitsy no mahita fa tena mpaminany io ka tsy ianao ndray zany hiteny tsy marina zany rangahy fa ny vahoaka mihitsy no mahita hoe mpaminany mihitsy io a de tsy azonao lavina mihitsy zay sary zay. Zay aloha zany ny teny fa atsika hijery teny akaiky mbola mana proof fa tena mpaminany izy a de vaketsika indray tendremantro amin'ny Jaona 4:17. Jaona 6 a aiza misy an'izany asoary a eona moa zany mitovy ihany le izy zany 1:8 izy mitovy ihany le teny hoe zay mpaminany mahery eny Jaona 6:14 zany mitovy am'le teo ihany. Jaona 6:19 moa fa tsy 14 zany. Jaona 6:19 hoe zavatra inona moa zany fa hoy izy ireo taminy hoe zavatra inona moa zany fa hoy izy tamin'ireo zavatra inona moa zany de hoy ireo ny amin'ny Yahoshua avy any Nazareta zay mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teniny teo anatren'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Zay io zany de milaza mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe Yahoshua de mpaminany. Dao raha jerevantsika am'zay ary ny teny Yahoshua. Hoy izy Yahoshua hoe ny raiko zany hoe ny ray izy zany zanaky ny ray ny dikan'izay. Zany hoe nateraka eo Andriamanitra ray io izy zany ny dikan'izay. Ary tsika moa naheno tsara le hoe
iteno zanako malalako zay sitrako izy no enoy feo avy any amin'ny lanitra koa zany teny zany avy eo amin'ny bokiny Yahosoa reke jerevatsika zay teny zay okaroana kely zany jerevatsika kely hoe iteno zanako malalako iza misy an'zay Matthieu 3:17 jerevatsika vetrany zany Matthieu 3:17 Matthieu 3:17 ary inzao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe iteno zanako malalako zay sitrako ray aloha zany zay zany hoe nisy teny nidina direct tao amin'ny Yahosoa hoe zanak'Andriamanitra izy tamin'izy natao batisa zany ray zay jerevatsika ndray teny manaraka izy ndray misy teny manaraka mikasika any am'izay ao Matthieu 17:5 Matthieu 17:5 Matthieu 17:5 ary raha mbola niteny izy de indro nisy rahona mazava nanarona azy ireo ary inzao nisy feo tao amin'ny rahona nanao hoe iteno zanako malalako zay sitrako izy no enoy nisy didy mihitsy nidina avy any amin'ny dada Iava feo avy any amin'ny lanitra mihitsy ny teny hoe iteno zanako malalako zay sitrako de enonareo io ary nainao zany moa zay olona teo kaikiny Yahosoa rehetrarehetra hitantsika am'izany zany teny navoakany Yahosoa zay mpaminany fa tena mametraka mihitsy izy fa tsy izy mihitsy ny namorona ny teny no zanak'Andriamanitra fa nisy teny nivoaka mihitsy ny avy any amin'ny lanitra tany teny hoe zanako io araka ny tenin'ny bokin'ny Salamo hoe zanako ianao zany teraka anao androany de ny confirmena tamin'ny teny zany tao amin'ny Yahosoa mpaminany enony vahoaka ary de ody koa Yahosoa fa tena zanak'Andriamanitra izy araka ny Jaona 12 bokin'ny Jaona 12 Jaona 12 izy zany 12 49-50 Jaona 12 lenga amitsika miteny hoe ndraiko satria jeren'zay terme ndraiko zay mihitsy aloha karo kely zay aloha ovaina kely izy hoe niraiko kelikely an'zay aloha tsika izy mety anazy zany teny zany efa mikarokaroka kelikely izy mety ahitana zay teny zay aiza misy an'zany ohatrany tsy mivoaka ndray zany sary zay ao amin'ny Jaona 5:17 no vakitsika ty fa teny avaitsika ty fa Yahosoa namaly azy hoe Jaona 5:17 Jaona 5:17 manaprofo fa tena miteny mihitsy ny am'izay Yahosoa hoe manana ny rainy izy fa Yahosoa namaly azy hoe ny raiko miasa mandrakekehitriny ary izao koa miasa zany hoe tena manana ny dadany izy zany ary tsisy io dadany io fa io lay niteny taminy hoe zanako ianao zany teraka anao androany aloha zany ny fanaporofona fa jery teny hafa ndray aloha tsika zany zao hoe indray moa zany ho jevatsika koatran'io satria de zay moa tena mahazava-bitsy hoe tena miasa mihitsiny izy ny raiko izy miasa ary izy koa zany miasa ny tika zay ikambanana zany le asa raha am'izay sary mandeha zay ka raha amin'io teny hitatsika io de mazava-be mihitsy ny firafitry ny teny fa tena Yahosoa zany tena zanaky ny avondrindra izy ary izy de tena nateraka tamin'inona Yahosoa indray no manazava hoe nateraka tamin'ny teny izy ary izy de tao amin'Andriamanitra mihitsiny ary rehefa niteraka azy io dada Iava io Eloheny Abrahama sy Eloheny Mose de nateraka tamin'izy ny teny satria izy no mpamorona zany hoe tsy dada Iava zany ny tena nanao ny création fa ny rehefa nyteny izy de iny teny izy eto hoe parole zany iny teny iny no nanao ny création rehetrarehetra fa dada Iava no miteny de le teny no manao ny réalisation ny tenyny dada Iava zay zany le sarin'le izy raha ataontsika kisary sasany izy de zay hoe dada Iava zany raha mbola tsy niteny de tsy niteraka izy raha mbola tsy namoaka feo zany io dada Iava io de tsy niteraka izy ary tsy mbola misy zatra namboarina fa rehefa nanomboka ny teny izy de izy ny teny iny
inona teo hoe namoaka teny izy ary iny teny iny a no natsoina hoe zanak'Andriamanitra ary iny teny iny a no atao hoe Yahoshua ary iny teny iny a no antsoina hoe Andriamanitra. De zay le mazava-be zany fa reo Andriamanitra io rehefa avy eo zay le dikany niteraka Andriamanitra ary roa no isan'ny Andriamanitra ivavahana. Dao raha vakitsika am'zay zay teny zay araka ny bokin'ny eza moa izy Jaona voalohany Jaona toko voalohany moa zany Jaona toko voalohany andininy voalohany zay rehefa tsika am'izay ny teny hoe Jaona toko voalohany andininy voalohany tamin'ny voalohany teny ary ny teny de tao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ny teny zay zany de fahitana tsara io Andriamanitra io zany rehefa ny teny a de tamin'ny voalohany izy io teny io ary io teny io de tao amin'Andriamanitra araka ny azavaiko teo ary Andriamanitra ny teny io teny io zany zay tao amin'Andriamanitra io zay ivoaka tao aminy tao a de Andriamanitra iny zay de tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy eny nampianariko anareo hoe raha mbola tsy ny teny io Andriamanitra io a de tao amin'Andriamanitra tao foana izy fa rehefa ny teny izy zany a de nivoaka am'izay io teny io a ary io teny io de toe Andriamanitra ary ny teny nefa de tonga nofo rehefa avy eo doka avikitsika izy no azoko izy no naharina ny zavatra rehetra ary raha tsy izy a de tsy nisy ary ny zavatra rehetrarehetra zay zany io teny io zany na hoe Yahoshua io a no naharina ny zavatra rehetra zany hoe io zany no azo zany hoe fitaovana nentin'ny dada Iava zay mpamorona nanamboarana ny zavatra rehetrarehetra fa raha tsy teo izy a de tsy nisy ary ny zavatra rehetrarehetra zany hoe tena io mihitsy ny fitaovana nampiasain'ny dada Iava teny Yahoshua io a nampitondraina ny mpianatra tam'izany fotoana zany raha niaraka tamin'ny mpianatra izy zay tena nefa ny mpianatra zany fanazavana ny teniny Yahoshua zany de andininy fefatra ambin'ny folo am'izay ary ny teny de tonga nofoka nonona tamintsika io andininy fefatra ambin'ny folo io Jaona 1:14 ary ny teny ala de tonga nofo kanonona tamintsika io izy io nonona taty amintsika ary ny banjina ny voninahiny izay de voninahitra tahaka zay zanakalahy tokana avy amin'ny rainy eo ka nde vakitsika amin'ny teny anankiray fa ohatrany sahirana be makeny ty teny anankiray ty ndeo angamitsika maky anazy amin'ny teny hafa anankiray Jaona ny hafahafa be le teny gasy teo Jaona toko voalohany zao de andininy fahaefatra ambin'ny folo ary ny teny de tonga nofoka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana zay zany hoe lay tokana avy any amin'ny ray mihitsy izy zany lay tokana ny dadany izy zany am'izany teny zany doka avetsika de voninahitra tahaka ny zakainy zanakalahy tokana avy tamin'ny rainy zany hoe tena zanakalahy tokana ny dadany mihitsy ny zany a ty Yahoshua ty zanakalahy tokana ny dada Iava izy zany avy tao amin'ny dada Iava izy zany a de zanakalahy tokana mihitsy izy a zany hoe zakainy janakalahy zany hoe io voninahitra sy ny hatsarany io zany a dia zavatra nomeny dadany anazy zay le izy zany zany hoe zakainy janakalahy tokana avy amin'ny rainy de eto zany tsika de mita tsara mihitsy fa Yahoshua zany a lay voalaza soatra masina hoe zanak'Andriamanitra izy zany lay zanakalahy tokana mazava zany fa mpaminany mihitsy no miteny eto hoe zanak'Andriamanitra izy soatra masina miteny an'izay Yahoshua ny teny an'izay ny mpitatara ny teny an'izay ny teny avy any amin'ny lanitranitra ny teny am'izay bokin'ny Jiosy Sefertora ny teny an'izay rainao zany mandany zany de trany de efa devoly ianao dikan'izany fa mieritreretra ary manipaka ny tenin'ny Andriamanitra Abrahama ianao manipaka ny tenin'ny Andriamanitra Mose ianao iavanao anarany mieritreritra anao zany zay miteny fa tsy miteraka io Andriamanitra io fa nisoatra masina avy any amin'ny mpaminany Israeliana de milaza mihitsy fa tena niteraka izy
ary tena marina zany ary ny sotra masina mihitsiny ny sotra masina ny jiosy no miteny fa niteraka io andriamanitra io ary raha niteraka izy zany a de tsy misy zahatra azonao andavana an'izay ntsony ary io zanany io de hitantsika eto le hoe andriamanitra izy ary nyteny teo andriamanitra izy teo a iza mizy ahajaona voalohany toko voalohany tam voalohany teny ary ny teny de to amin'andriamanitra ary andriamanitra ny teny de tena mahitsy be mihitsy ny ty io teny io de andriamanitra zay ka io teny andriamanitra io zany no tsindritsika am'izay a ny mahandriamanitra azy de tsy tatika hatramin'ny natongavany eo soa fa ny mahandriamanitra azy de efa izy efatra ny aloha tany tao amin'ny bokon'ny salamo misy an'izany ao amin'ny bokon'ny salamo filina amin'izay eo jevako kely izy a salamo a aiza moa zany izy salamo 45 de ny 6 zay no jevantsika vetivetika aloha ka ho ary ny fivavahana any amitsijy re milaza fa tsisy andriamanitra zany tsy any andriamanitra abrahama mihitsy zany boky zany bokyny foroporonina fahatahany zany tsy any andriamanitra abrahama zany ka miomana ho any zay nanao akasiparana zao andriamanitra abrahama zao fa tonga ny famalina anareo zany ny ateo hoe Elia mpamaly sy mpandravan'izay rehetra nanao any dada Iava zao zany anao rery ve vitan'izany hitatsika eny ihany ny tony zany eo a tsy rery zany salamo 45 firy moa teneniko teo sept huit no vakitsika ohatrany 6 7 izy io na 7 8 tsy tadidiko farakaraka ny bokiny zany salamo 45 a de ny 7 sy ny 8 no vakitsika andriamanitra tafatoetra mandrak'izay ny seza fiandiananao te hipamarihana ny te himpanjakanao eto zany de antsoina hoe andriamanitra zany le mipetraka eo ambony seza fiandrianana zay le izy a andriamanitra le mipetraka eo ambony seza fiandrianana tiany rariny ianao ka mankala ny heloka ka noho izany andriamanitra zay andriamanitra ao nanositra diloilo anao tamin'ny diloilo mpiravoravoana mihoatra noho ny namanao ity andriamanitra mipetraka eo ambony seza fiandrianana ity zany a re olona de manana andriamanitra zay manositra diloilo anazy indray zany hoe io zany izy mipetraka ambony seza fiandrianana ohatra anazy zany iaosao moa zany re io resany io de mitsangana zany andriamanitra mavy any de manositra diloilo ana ohatran'izao a satria za le zanany zay dikanyio teny io io zany a efa tany amin'ny andro ny bokyny salamo mihitsy ny tany aloha tany no efa nisy ny fanambarana fa roa ny andriamanitra raha tsy zatra ny foronina zany io zany diso be zay rehetra reny hoe monoteisme trinitarisme reny mantsy ny mipetraka amin'ny rafitra didifolo reny fa ity zao de fanaporofona mihitsy fa efa namoaka dity andriamanitra zany fa rehefa tonga io zanany io a de andriamanitra io a ka rehefa tonga io zany zay andriamanitra io a raha fa ny didifolo satria mitsipaka an'le hoe andriamanitra tokana zay ny amy didifolo ny sary misy satria tany amy didifolo a iaiavare no andriamanitra fa rehefa tezitra moa dada Iava satria taoriana dezerany dotony a de nametraka teny mihitsy izy hoe zany teraka anao androany ary tia naterany ty nataony hoe andriamanitra tsara be ny momba ny amin'ny seza fiandrianao sy tsy mahasomihafa teo zany koa andriamanitra zay andriamanitra ao zao io avakitsika amin'ny teny anankiray zay amin'ny teny frantsay mihitsy ny atao makitsika anazy fa eto zany de mahazava-be fa roa ny andriamanitra zany no manam-pirofo fa fampianarana avy any amin'ny devoly le hoe trinitarisme le hoe telo zay ray zany avy any amin'ny devoly na hoe ny monoteisme avy any amin'ny devoly satria zao ny ray a manositra an'le diloilo ary ny ray hosorana diloilo ahoana moa mampitovy andreo aminareo loa nge ataontsika sary le izy aloha e fa hovakina aloha vakitsika aloha zay vao ataontsika sary psaume firy misy teo 45 7 8
tu aimes la justice. Andrasa aloha ny andininy faenina indray izy miova izy io arakaraka ny tena eto indray zao a psaume 45 de 6 sy ny 7 indray izy zao eto psaume 45 de 6 sy ny 7 ton trône ô Dieu est à toujours. Ny fiandriananao ny seza fiandriananao izy a Andriamanitra est à toujours dia mandrakizay tory zay. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. 7. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. Tianao ny famarihana, fahalanao kosa ny aratsina. C'est pourquoi noho ny am'izany mihitsiny a ô Dieu, Andriamanitra, ton Dieu t'a oint. Lay Andriamanitra anao, Andriamanitra de nanositra diloilo anao. Zafady. De diloilo mpifaliana par privilège sur tes collègues. Mba tena tony hoe mampiavaka anao mihitsy ny am'ireo anamanao rehetrarehetra reo zany. Mba privilégié kokoa zany ianao dikizé yahosoa zany. Ka eto zany de mametraka mihitsy ny hoe misy Dieu anankiroa. Ny ray manositra diloilo de ndray hosorana diloilo ahoana manankiray andreo. Ko raha tsy de vendrana mihitsy ny ko ampiresana hoe Andriamanitra anankiray any fa bokon'ny salamo ary milaza ty fa anankiroa izy ko dinana ataonao. Nareo zany no fampianarana avy any amin'ny devoly any io Jesosy nataonareo. Zao ny fampianarana devoly nataony. Bokon'ny salamo reo na mbola tsy hitsy amin'ny testamenta vaovao tsy de efa mahita saty fa anankiroa le Andriamanitra. Amalan'io teny salamo io zany. Ataontsika sarisary le izy. De mandinika tsara am'izay sisa aza be famarina fa rehefa resy lahatra lala manao batisa efa tsy mety tsony ataony Elia batisa raha malagasy amin'ny 2026 toy ny hoe mbola hoe ka raha maty alohan'izany tokoa de ahoana efa nanome vaholana hoe ndana misoratra anarana ny batisa ty amin'ny fanjakany Josoa de efa tsara aloha zay efa mety aloha zay ny fahamarinana zay. Dao ara apetrakintsika le sary io zany misy iza fiandrianana de misy mipetraka eo de petrakitsika eo le zanak'Andriamanitra avy indrindra io izy io tsika moa zany tsy mahay sary fa de ataontsika peu près le izy a io ny zanaky ny avy indrindra io zany ery amin'ny sary ery. De ety misy Andriamanitra indray zany ataontsika hoe mitsangana indray le anankiray dadany zany ty indray ny dadany zany ataontsika ngezangeza kokoa zao. De itikatra tondra diloilo avy any ito eo amin'ny tany io le diloilo de natainginy eo ambony lohan'ity zanany ty diloilo ty. Ahoana zany manankiray andreo am'izao hevitra zao aminareo satria ny ray manositra diloilo ny ray ipetahany le diloilo nosorana taminy. Ahoana manankiray andreo ka na de ataontsika de efa vendrana sy tsy mahay mijery na ny jamba raha mety mahino zamba mety miteny hoe anankiroa zany ka fa le milaza fa mahiratra mihitsy nefa nytiny tena jamba melohan'ny fotoana milaza hoe ray ihany Andriamanitra nefa ny aritony sary efa milaza saty fa roa Andriamanitra ao bokon'ny salamo izy de efa mazava be mihitsy hoe roa Andriamanitra zany no proof fefa rehefa tetso io dada iava io de efa ialany daholo ny didifolona ka raha ny didifolona milaza hoe ray Andriamanitra tamin'ny andro ny didifolona de namoaka fanambarana izy fa anankiroa am'izay zay ary izy mihitsy ny namoaka an'io proof fanjalany le didifolo sy lana Mose satria tena ny mpiteny io hitantsika am'izay le Isaia 66:3 iny hoe zay rehetra mbola mamono omby de ohatra mamono olona zay mbola mitondra fanatsy de ohatra mamolaka vozona alika sy ny maro samihafa. Iny zany fanamporofony hoe efa miady amiko nareo raha mbola manao an'iny fa manoro hevitra nareo a miala tam'izay a fa tsy mety tsony io sary io zany a ny teny mahitsy be sy mazava be a milaza amitsika hoe tena misy Andriamanitra roa be zao sady zay le zay fanaporofona zany zay faharoa ny Andriamanitra ivavahana io izy io entinetsika fanaporofona fa tena roa ny Andriamanitra ivavahana fa tsy anankiray zany ka lasa hoe monothéisme na hoe trinitarisme. Testamenta taloha zany de milaza fa anankiroa izy andao ndraytsika mbola naporofondray amin'ny testamenta vaovao. Ny testamenta vaovao ndray de manaporofo mihitsy fa roa ny Andriamanitra. Inona ny antony
le dada Yahva dia milaza fa tsy mba mety maty mihitsy fa velona mandrakizay. Lay zanak'Andriamanitra kosa nefany efa maty ahozy izy. Ka ahoana moa zany ny ampitovy an'izy mianaka amin'izany hevitra zany aminareo? Ary ny soatra masina miteny mihitsy ny Andriamanitra tsy mba olona ka andainga na zanak'olombelona ka anenina, tsy zanak'olombelona io dada Yahva io, nefa lay zanak kosa tena zanak'olona mihitsy. Dao jevantsika aloha zay sary zay no mampiavaka azy mianaka mihitsy hoe tsy mety onyray ihany no zanaka no vinavinana, no nova kitsika nera soratra masina. Hoana moa zany jevantsika anazy ao tsika jery an'ity sary ty indray ao bokin'ina moa zany Apokalipsy indray ny vakitsika Apokalipsy toko faefatra, Apokalipsy toko faefatra, Apokalipsy andininy fahafiry moa zany andininy fahafolo sy ny faraiky ambin'ny folo. Apokalipsy 10 dia ny 11. Ary ireo anty-da efatra amby roapolo kosa dia niankoka teo anoloanan'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandriana sy mitsaoka an'ilay velona mandrakizay zany ty mipetraka eo ambony seza fiandriana anankiray ity, ary manipy ny sady-boninahitra eo anoloana seza fiandriana ka manao hoe ianao ry tomponay sy Andriamanitray no mendrika andray ny azy mamboninahitra ary fahefana, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no sitraponinao ihany no nisiany sy nahary azy. Takona kely am'lely any le soratra zay no nisiany sy nahary azy. Zany hoe le Andriamanitra mpamorona zany ty miresaka amitsika eto lay nahary an'izao tontolo zao, de izy io zany velona mandrakizay fa tsy mety maty mihitsy io zany zay. Nefa le zanak'Andriamanitra dia niteny mihitsy hoe efa maty aho nefa velona mandrakizay koa zay. Le zanaka kosa dia efa laza fa efa maty aho ary izy dia zanak'olona. Aloha dia efaka tika ndray zay teny hoe efa maty zay ary amin'ny bokin'ny Apokalipsa vakitsaingana ilay izy lakilaky azy aiza ny jevantsika anazy azokaroana kely aiza mety etantsika an'izay. Apokalipsy 1:18, Apokalipsy 1:18 avokatsika ry. Dia lay velona lega vakitsika mihitsy ny amin'ny lohany any dia hitanao tsara ity teny Yehosoa ty le Yehosoa le mpaminany efa izy niakatra any amin'ny lanitra lanitra manao an'ity fanambarana ity, efa any amin'ny lanitra hatrany amin'ny voninany izy zany. Dia ahoana moa zany ny amakitsika anazy tokoa sokafana manontolo. Apokalipsy 1:13 vakitsika 1:13 jusqu'à hatrany amin'ny 18. Ary teo voan'ny fanaovanjiro dia nisy anakaiky tahaka ny zanak'olona, ny akanjoakanjo lava hatrany amin'ny tongony, zanak'olona zany tahaka ny zanak'olona, ny akanjoakanjo lava hatrany amin'ny tongony sady nisikina fisikina-bolamena teo amin'ny tratrany. Ary ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy, dia tahaka ny oram-panala, ary ny masony tahaka ny lelafo, ary ny tongony tahaka ny varana manganoano ohatra ilay voadio teo amin'ny fiandrendrena iny, ary ny feony toy ny firondrony-rano be. Ary ny tanaketina teny an-tanana ankavanana izy, ary nisy zavatra maranitra n'olona nivoaka avy teo am-bavany, ary ny tarehiny dia tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny. Ary nahita azy aho ka dia lavo ny ankohaka tahaka ny maty teo anoloana ny tongony, fa izy nanendry ahy tamin'ny tany ankavanana ka nanao hoe aza matahotra fa izao ny voalohany sy ny farany. Zay eo zany dia miteny hoe voalohany sy ny farany koa dada Yahva, fa iteny tsy hitovizany dia ilay velona efa maty aho nefa velona mandrakizay apetraka aminao fanontaniana raha ity zanaka ity zany le zanak'olona ity dia efa maty izy, fa taiza le dada Yahva ny nety maty? Satria ny soratra masina dia milaza mihitsy iny teo Andriamanitra dada Yahva dia velona mandrakizay tsy mety maty mihitsy izy zany. Fa lay zanak'Andriamanitra koa tsy nety miteny mihitsy hoe efa maty aho. Satria Yehosoa miteny io
ka raha Yehosoa miteny efa maty dia tsy izy mihitsy n'izany le dada Iava. Tena tsy azo ampitoviana ireo anakireo, fa zay mampitovy am'ireo dia tena devoly direkta mihitsy. Aza miaraka am'ireo tsony, vazakazaka anao mahazo miaraka anao rehefa tiaraka, fa anao am'izay ny problema anao. Rehefa mitsipy ny amin'era anao dia efa ianao ny safidy an'izay, da tazo ny valiny sy ny vokany zany. Fa ho azy te handositra ny atezerany dada Iava dia mantsira am'izany, miala am'izany. Fa mazava be ny sary tsy azo ampitoviana amin'ny dadany mihitsy ny io zanany io, fa samy hafa reo. Ndray mety maty ary tena ny teny mihitsy hoe efa maty ao izy, fa dada Iava kosany tsy mety maty mihitsy ny izy, ka ahoana moa ny ampitoviana izy? Fa raha milaza anao fa dada Iava ihany no ilay zanak'Andriamanitra Yehosoa, na tsy haiko izay antsoinao anazy ihany, raha vao nataonao mitambatra ireo hoe raha ihany ireo, dia efa nataonao maty zany le dada Iava. Nanohitra lalàn'Andriamanitra ianao. Ary zay miteny fa maty dada Iava, devoly ihany ny samy teny an'izany. Ny devoly irery ihany no samy teny fa efa maty dada Iava. Satria dada Iava dia milaza mihitsy hoe tsy mety maty zany mazava be zay. Io zany no fanaporom-fona ny madiso ny trinité ary madiso ny monotéisme. Le manao hoe ny ray ihany egalina ny zanaka egalina ny fanahy masina. Za moa tsy resaka fanahy masina fa dia efa fahadisoana mahatsiravina mihitsy. Fa aleo tsika eo amin'ny ray sy ny zanaka ihany dia efa ampy. Rehefa diso dia efa tsisy marina intsony ankoatran'izay. Dia mahitsy be mihitsy ny teny hoe tena tsisy marina ny fampianarana ny men'olona anareo. Avy any amin'ny démonie mihitsy, mpitondra fivavahana avy any amin'ny démonie, inamoaka fanambarana fa ny ray ihany egalina ny zanaka egalina fanahy masina. Na hoe izy telo dia ao anatin'ny kapoaka anankiray, dia ilay trinité indray zay, anankiray any Andriamanitra ohatra izy. Ary iny ny sary milaza fa tena ao anaty didy folo nareo, io trinité nareo sy le hoe ny ray ihany egalina ny zanaka egalina fanahy masina. Ny trinitarisme sy ny monotéisme dia fanaporom-fona fa fampianarana avy any amin'ny devoly mihitsy ary devoly mitondra anazy io. Ary zay mivavaka amin'izany rafitra zany devoly daholo no mivoaka ao. Zanaka devoly daholo. Ahoana moa ty zatra ataonareo ty kosa? Fa na amin'ny fanaporom-fona zay na natoerina matohitra. Fa mahitsy be ny sary ny ray vety efa maty dia ndray tsy mety maty, ahoana ny ampitovizana ao an'ireo? Ka amin'ny mahaolona anazy dia maty izy, fa amin'ny tsy mahaolona anazy dia tsy maty izy. Amin'ny tsy mahaolona anazy, iza nampiantrana ao an'izany? Ilay zanaka efa niteny hoe efa maty aho izy ny teny. Fa taiza io dada io no mety maty aminao? Tanao amin'izany le adalana miaro-tsindraka ataonareo. Ary ny tena marina, ty zanaka ty dia niteny hoe, teny hoe fanaporom-fona manaraka ty. Io zanaka io dia niteny hoe izaho dia zanak'olona. Ny zanak'olona. Fa dada Iava kosa miteny hoe za tsy mba olona. Nefa ny Yehosoa dia olona, fa dada Iava tsy mety olona. Ahoana ny ampitoviana ao an'ireo? Laoka efa kitry izay teny izay hoe Yehosoa izay olona. Lao karoana antsika kely izay teny izay aloha. Karoana kely. Yehosoa any bokin'ny Timoty angamba izy resy diso aho karoantsika kely. Aiza moa misy an'iny? Verina kely. Ina mbola mikarokaroka mihitsy nitsika. Timoty voalohany Timoty voalohany Timoty voalohany toko faharoa andiny fadimy angamba izy teo. Io vakitsika kely zay. Timoty voalohany toko faharoa andiny fa tsy vatsika kely any. Timoty voalohany toko faharoa zay. Timoty voalohany toko faharoa andiny fadimy. Fa iray monja Andriamanitra ary ray ihany koa ny mpandalalana amin'Andriamanitra sy ny olombelona dia Yehosoa izay tonga olombelona. Hoy mahitsy be mihitsy io Yehosoa olombelona. Zany hoe vakitsika anay amin'ny boky anankiray hoe tena lasa olona mihitsy izy. Yehosoa izay olona zany.
Timoty voalohany toko fe misy toeraka izy Timoty 2:5 Timoty voalohany a vakitsika miteny avandray Timoty voalohany a 2:5 fa ray no Andriamanitra ary ray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona de Yahosoa zay olona Yahosoa zany de olona nefa tsika hita tsara fa ny teny dada Iavavy za tsy mba olona ahoana ny ampitovianao anazy amin'ny Yahosoa zay olona vakitsika nera ny bokyny Nomery mihitsy izy Nomery iza moa zany fanisana moa keny Nomery amin'ny teny katolika ty boky katolika ty vakitsika ty Nomery 19:23 angambany izy zay Nomery 19 iza moa zany Nomery 19 iza misy an'izany ohatrany totsitako indray izy teo Nomery 19 firy sa 23:19 asy hoe andray jevantsika aloha ray ty Nomery 23:19 le fanisana 23:19 raha katolika romana moa zany ty le boky zany fanisana 23:19 tsy olombelona Andriamanitra ka andainga zany de mahitsy be mihitsy le teny katolika romana hoe tsy olombelona zany Andriamanitra zany na zanak'olombelona zany ka neny sady tsy olombelona izy ny tsy zanak'olombelona nefa le zanak'Andriamanitra Yahosoa amin'ny teny hoe za kosany de olona ahoana moa zany ny ampitovizanao an'le dadany zay tsy olombelona mihitsiny sady tsy mety maty am'le zanany zay olombelona ary efa maty ahoana ny ampitovizanao an'ireo fa de efa teny efa devoly anao raha mampitovy an'ireo sary reo teny efa avy any amin'ny devoly mihitsy iny ianao tosina hoe ka ahoana raha ten'Andriamanitra amin'ny teny hoe raha nahita ianao Filipo de nahita ny ray ka zatra olona mitovy reo amin'ny tare sy ny bikako ny zanany fe tsy hitovy amin'ny dadany ary ny dadany tokoa raha niteraka de mitovy aminazy ny zanany lozika be zany raha nahitanao de nahitany rehetra mitovy zay inona madiso an'izany ary ny tena izy moa eo amin'ny asany tena ny fampiresana am'izay hoe satria ny asan'ny dadako izy no ataoko ary anankiray zay am'izay asa zay natrany amin'ny création de mitovy daholo satria raha nanao zavatra Yahosoa de baiko ny dadany le izy ko raha nahitany dadany anao de izy manao ny action rehetra ary zay nataony Yahosoa de anydadany daholo zay no mampitovy azy mianaka mitovy izy any amin'ny tare mitovy izy amin'ny fihetsika mitovy izy any amin'ny asa ka inona moa tsy mampitovy anazy tokoa hoe raha nahitana reo nahitana azy ko ny dadany any lavitra be any ahoana moa ny ampiseho anazy an'le olona tokoa normal izy miteny hoe raha nahitana reo de mahita anazy satria mitovy na ny fihetsika mitovy ny fanao mitovy ny tare sy ny endrika ka ahoana moa tsy ampitombona zany teny hoe raha nahitana reo de nahitana azy ohatra ny Eliasy Yahosoa azo raha nahitan'ny Eliana reo de nahitany Yahosoa fa mitovy ihany koa zany hevitra zany nyray fotsiny fohifohy par rapport am'le zokony Yahosoa lava Yahosoa ary fiteniko eto mihitsy zany nahitana reo nahitany Yahosoa ary raha nahitana reo de nahitany dada Iava fa mitovy ihany zany hevitra zany satria Yahosoa sy Eliana kiray any ary zay manahaka ny dadanay Iava fa izany sary zany de efa fanapolofolo am'reo mihitsy hoe ray Andriamanitra ray ary ray koa le Andriamanitra zanaka ny Andriamanitra ray de ray no isany Iava no anarany ny Andriamanitra zanaka de ray no isany Yahosoa no anarany ary tena roa be zao reo Andriamanitra reo ary ny farany fanapolofoko de any amin'ny lanitra indray tsika no hijery fa ty zao de le sary nandiritra teo fa rehefa tany amin'ny lanitra am'izay Yahosoa de niavaka mihitsy ny sy ny dadany ary de tena niankofana tokana mihitsy ny Yahosoa io izany hoe tena Andriamanitra Yahosoa voapirofo tanteraka mihitsy zany teny zany meko anareo mahandriamanitra azy any bokyny Salamo mahandriamanitra anazy tany amin'ny bokyny zay efa nivakitsikitretra teo fa andao tsika hijery mahandriamanitra anazy tena hafa mihitsy izy tsy mitovy amin'ny rainy izy fa hafa izy Apokalipsy toko 5 vakitsika ny Apokalipsy toko 5 manoko anden'ny fahavoalohany zany de vakitsika ry teknisianina mahafinaritra be ary hitako teny an-tanany akavanana mipetraka eo ambony seza fiandrianana boky voasoratra tao anatin'ny sy teo ivelany fa izy tomboka se 7
dia ino nisy anjely mahery anakaiky ny antso tamin'ny feo mahery iza no mendrika no tamin'ny boky sy amanotomboka sely dada iava ty mipetraka ambony seza fiandrianana tya dia mitazona boky izy io le dada iava io iza ny mendrika aneo katramin'ny boky sy amanotomboka sely dia tsy nisy tany an-danitra na tetea tany na tany ambany tany na tsokatra na jery azy andininy faefatra koa dia nitomany mafy eo satria tsy hita misy mendrika hanokatra ny boky na hijery azy dia hoy izao dia hoy ny anakaiky tamin'ny andriday tamiko aza mitomany fa indro efa nandresy ny liona avy amin'ny fokony joda dia ny solofony davida ka hanokatra ny boky sy amanotomboka sy fito io zany le dada iava zany mitazona an'le boky ohatran'izao taoko zao taoko sary dia mitazona boky zany dada iava io hitanareo amin'ny sary io ohatran'izao mihitsy le sary leo taoko ato mihitsy dia tena mety be leo akavanana izy dia ato zany dia iza ny amanty boky ty amanotomboka seny fa tena tsy misy mavova dia za io mipetraka ambony seza io misolo tena dada malala iava zany za dia mipetraka iny diozatsika ny teny dia ao amin'ny andininy fahenina ary hitako fa indro teo voan'ny seza fiandriana sy zava-maina efatra sy teo avoan'ireo antida dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny voavolo nanana tandroka fito sy maso fito dia ny fanahy fiton'Andriamanitra ny raha nakany amin'ny tany rehetra ka io Jehosoa le hoe zanak'ondrin'Andriamanitra indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra lay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao satria ndray zany amin'ny bokiny izy moa bokiny Jaona misy an'izay raha nyresaka tamin'ny Natanaely izy dia zay ndreo efa kitsika vetivety izy ato amin'ny boky ato hoe Jaona toko fahafiry dia am'izay malakilaky ny fikarohana koa fa indray elapela izy Jaona toko voalohany Jaona toko voalohany andininy fahafiry ity 23 io angambany izy io 23 24 ny jerentsika Jaona 1 23 24 jerentsika raha tena izay mihitsy iny io tokony izay aloha ny eo Jaona 1 tsy izy indray ty isy anytsika tamin'iny daso aloha hoe karotsika kely hoe tsy mety io teny io indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra lay alao karotsika any vao karotsika ato indray rehefa ela be ty ny mampalaky anazy ty tsika zay mampalaky anazy ihany nanao atsika anazy Jaona mariny ihany ny teneniko teo ahoana zany moka 29 fa tsy 23 kosa ny izy Jaona 29 Jaona 29 vakitsika zany no ny ampiso dia nahitany Jehosoa avy manatona azy Jaona ka hoy izy hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao i Jaona apôstôly mihitsy i Jaona mpanao batisa mihitsy zany ty le nahitana azy ty dia niteny hoe io ny zanak'ondrin'Andriamanitra io dia io le zanak'ondry hitantsika ry amin'ny bokin'ny Apokalipsy any vakitsika teo iny zany hoe Jehosoa zany le zanak'ondry aty amin'ny bokin'ny Apokalipsy teo iny dia hoe Apokalipsy toko fahafimy misy teo toko fahadimy andininy aiza misy teo fahafimy misy teo vakitsika andininy fahenina ary iny fa iry teo afovoany sisa fiandriana sy zava-manana efatra
sy teo voan'ireo antida nisy zanak'ondry ny tsangana io zany Yehosoa io tahaka ny voavolo satria Yehosoa le tarikatra amin'ny bokyny Jaona iny zay hitantsika tsara iny andiny fafito de tonga izy ka nandray ny boky teny an-tanylay mipetraka eo ambony seza fiandrianana de Yehosoa zany naka an'ity boky ty zay ndraisy teny am-pelantanany dadany ka raha za zao mipetraka eto de misy anakake maka anazy de ahoana moa ny ilazanao fa zay ihany naka an'ity nefany ka tsy filma be ve ny tany an-danitra am'izany efitra zany de tany amin'ny lanitry lainga be zany dikan'izany fa tena hafa mihitsy le mipetraka eo ambony seza mitazona boky de hafa le nandray anazy avy any iny nandray anazy iny le zanak'ondrin'Andriamanitra le Yehosoa autre personnage mihitsy ny par rapport amin'ny le père qui est assis sur le trône ane tena olona hafa mihitsy ny zanaka par rapport amin'ny dadany zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana de ny zanany nakandre boky teo am-pelantanany dadany hafa mihitsy n'izy zany de iny zatra nitranga rehefa aveo eo zany de sary miseho fa robe zao ny Andriamanitra ary miavaka tsara hatrany an-danitra ny amin'ny lanitry lanitra any amin'ny lanitry ny lanitra tena mahitsy be roy ny Andriamanitra ivavahana dao raha toy atsika ary noho ny nandray ny boky izy eo mindiny favalo noho ny nandray ny boky izy de niankoka teo anoloany zanak'ondry ny zava-manana efatra sy ny antida efatra amby roapolo niankoka eo anoloanany zay samy nanana lokanga sy lovia volamena feno didikazo manitra dia ny fivavahany olona masina izany tena ny nanao fivavahana zany tamin'le zanak'ondry miaraka tamin'ny fiankofana lotsake niankoka teo anoloanany zanak'ondry izy reo zava-manana efatra sy ilay antida efatra amby roapolo de sady samy manana lokanga sy lovia volamena feno didikazo manitra de ny fivavahany olo-masina zany zany hoe raha vao eo zany reo zatra reo de fivavahana io atao io mivavaka ry zareo ny dikazay mazava be zany fa nivavahana Yehosoa zany hoe Yehosoa ny verina nakany amin'ny lanitry mihitsy ny aza de teo anatrehany dada Iava mihitsy no nampisehoana fa ivavahana mihitsy ny Yehosoa mazava be io teny sy ny fampianarana io donc avake itsika amin'ny teny frantsay ndre io sary io izy midy Apocalypse 1 fils teo 1:8 Apocalypse 1:8 voilà Apocalypse 1:8 no vakitsika 1:8 5:8 moa 5:8 tsy manitsy koa ny technicien variana be ny technicien quand il eut pris le livre ary efa ndraisiny zany boky zany les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints ary efa nandray ny boky izy de ny olona efatra amby roapolo sy ny zava-manana efatra de niankohaka teo anatrehan'lay zanak'ondry ary nitondra harpa sy ino kopy kapoka volamena feno zava-manitra ary tsinona zany fetika zany ohatsy izy fa nivavaka zay ataon'ny olona masina mazava be ny sareto zany hoe nivavaka zareo qui sont les prières des saints ny olo masina zany rehefa manao zay harpa sy kopy zay zareo l'olona efatra amby roapolo sy ny zava-manana ena rehefa manao zay fetika zay zareo dia ka mekohaka de mivavaka izy nydikan'izay mazava ho azy fantsarito no bokyny Apocalypse toko 15 ny andininy fahavalo de mametraka mihitsy ny fatena Andriamanitra ivavahana mihitsy nya zany Yehosoa zany zay tsy mivavaka aminy devolo ny dikan'izay zay mazava zany sary fa Yehosoa tena Andriamanitra ivavahana robe zao ny Andriamanitra ivavahana diso daholo ny akoatran'izay ary fampianarana demonia nanambany any Yehosoa fa Yehosoa n'Andriamanitra ivavahana sy ankofana aza tsy lehibe noho ny dadany izy ny dadany de lehibe noho izy foana ary manamarina an'izany edy ny voalohany indrindra de dada Iava ny manarakaraka an'izany de Yehosoa reo ihany ny Andriamanitra ivavahana ny amin'ny lanitry ary manaraka an'izany ety ambony tany averina zany voninahitra zany ary anjarany ely any mamerina an'izany ary tsy maintsy vitako zany averina amin'ny dada Iava ny voninahitra fiziny Andriamanitra fa tsy reo Andriamanitra tsy izy manerana an'izao tontolo zao reo tonga ny fotoana andravana andreo ary tsy maintsy ravako reo
zay ny atao hoe Eliara tsy mainary de raha vanao amin'ny ahoana zanga ho mandeha amy zay miaraka amin'ny dadako zay manaona mpanaona an'io asako io ary tsy mitsy vitako io ary vitako tsara mihitsy ny aza voninahitra ho an-dadamarako fa zay namarana antsika anazy a roa ny Andriamanitra miteraka io Andriamanitra io a voavaly daholo zay a samy manapa-kevitra manao batisa rehefa resy lahatra fa aza mangalatahaka be zay zavatra hitanao seninao zay de ataonao ahoana zany mangalatahaka an'izany rehetra zany de tsy menatra eo masiny io Andriamanitra io ve anao angalatra an'izany teny rehetra zany de tsy mba matahotra ve ny fonao sy ny sainao sy ny fananao indrindrandrindra mbola angalatra an'izany teny rehetra zany fa tsy miaro fibebany rehefa mba henao izy andana mba mibebaka torevitra ny Eliara rehefa tsy teo any amin'ny helo sy ho tratra ny fahatezerana amin'ny rehetra andana misaotra anarana ny batisa rehefa resy lahatra ivavakitsika voninahitra nao dada Maraiava sotra betsaky ny amin'izany teny izany tena faly maheno ny atsaranao mampianatra ny famarinana ianao voninahitra anao dada malalako Iaiava ta io zany teny zany tena hovorain'ny olona da io zany teny zany tena ho azy ny olona tsara ho fantany fa tena fitiavana le fampianarana ampianarany olona hitodika ao any aminao dada Iava ao ary mangataka Eliara ny fanainao masina mba hiasa mihitsy ny taona n'izao tontolo zao amin'ny alalan'izao fampianarana sy efa nampianarany Eliara andresy lahatra ny olona hitodika ho any aminao ho any amin'ny Ahosoa amin'ny alalan'ny Elia zay ny rano ety an-tany taovy tafaraka amiko ny fanahy rehetrarehetra zay mitady ny famonjena taovy tafaraka amin'ny Elia izy dado tonga ny andro ny fahamalina tonga ny andro ny fandringanana tonga ny andro ny fanampotena fa vonjeo-haingana zay tokony hafana dado sotra betsaka ny amin'ny teny rehetra fa mahavonjy an'izay rehetra ny haino zany tenao zany ary tena mahavonjy azy tokoa iverenanao any aminao amin'ny anaranao Iahosoanao zany vavaka rehetra zany halleloia amen de mirary sotsiketra samoteinosy ho amin'ny fitoizan'ny fampianarana manaraka indrea filomatoly azy